Alleloia. Tia ahy Jesosy io. Tianao Jesosy. Miahanao io, mikarakaranao. Ndao tsika indray ten'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia. Toko fahavalo. Deutéronomia toko fahavalo. Misy 120 ao. Lavalava ilay 1 zay fa ho vakitsika zay a. Vatso ho atsika. Ho fianarana ho atsika androany sy ny amitohy ny fiainantsika rehetra. Deutéronomia toko fahavalo. Ny lalàna rehetra izay ndidiko anao anio dia tandremo harainao mba ho velony ianareo ka ihamaro ary hiditra sady handova ny tany izay ny anianan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovy ny lalàna rehetra izay ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehova Andriamanitra ho anao tany anefitra izao 40 taona izao. Ampanetry tenanao sy zahatoetranao ary hahalala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao onona dia nanomeanao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na nyrazanao. Ampahafantarany ianao fa tsy mofy ihany no iveloman'ny olona fa zay rehetra loky ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivoto izao 40 taona izao. Koa anko fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehova Andriamanitra ao anao. Ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitra ao mba andehananao amin'ny lalany sy hatahoranao azy. Fa Jehova Andriamanitra ao efa ampiditra anao any amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasà sy ny tendrombohitra. Tany misy vary tritika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy ary amponga ben-danitra. Tany misy hazo oliva sy tantely. Tany izay hinananao anina amin'ny fanaranam-po sady tsy hanan-java-mahory akory eo ianao. Tany misy vy ny vato ao aminy ary eo amin'ny tendrombohiny no hiadinao varahany. Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra an'i Jehova Andriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny anao dia mitandrema fandrao adinonao Jehova Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny izay ndidiko anao anio. Fandrao rehefa nihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary mihamaro ny ombonao sy ny ondrinao amanosinao ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra. Dia avonavona ny fonao ka ho adinonao Jehova Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra izay misy mena ranafo sy maingoka dia tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vato lampy afo vato izay nanome anao mana hoanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatra ny razanao mba ampanetry tenanao sy zahatoetranao ary anisy soanao any amparany. Ary andao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavokisako nahavoriako izao harena izao. Fa tsarovy Jehova Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory harena mba haoriny ny fanekeny izay ny anianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Fa raha manadino an' Jehova Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanikafa sady manompo azy sy miankohaka eo anatrehany dia milaza aminareo marimarina faharingana tokoa ianareo tahaka ny andringanana ny fireneny samihafa
ary aringany Jehovah ho anoloanareo no handringanana anareo satria tsy ny haino ny feon'ny Jehovah Andriamanitrareo ianareo. Amen. Zay teny zay no meny tompo antsika androany. Fampahirezana, famporisihana, fampatsiahivana, fampitandremana ihany koa ao anatin'izany zavatra rehetra zany. Satria mora manadino ny olona. Zay. Ozy ny olona hoe ririnindasa tsy tsaroana. Mora manadinodino. Mora tsy matadidy. Ary manadino an'Andriamanitra. Misy antony mahatonga Andriamanitra ny teny an'ity tany zanak'Israely. Tapitra ny 7 taona tany anefitra. Tapitra ny 7 taona tany anefitra, hiditra amin'ny tany Kanana amin'izay izy. Inona avy zavatra hita tao amin'ny 7 taona tao anefitra? Mana. Fa talohan'ny mana, nona. Talohan'ny mana dia nona. Zany hoe natao iny nizahana toetra. Lesona voalohany apetraka amintsika dia zao, fizahana toetra misy eo aminao, ny ady misy eo aminao, ny ataoko hoe olana misy eo aminao, na hoe aretina mahazo anao, hitsapan'Andriamanitra anao iny. Hoe iorina eo aminy ve anao? Mbola hijanona eo aminy ve anao? Amin'ny lalan'ny fiainana dia misy foana ny fitsapana. Ahitana be tena izy tokoa ve sa tsy izy? Sedraina ny volamena mba ahitana tena volamena. Sedraina ny mpianatra, ahitana hoe tena mahay ve ka afaka isontrotra. Dia sedrain'ny tompo koa tsika hoe mba tena ao amiko ve ny fony. Ary ny fony ve tena mitempo anahy. Fa zay mihitsy le nilazay ny ery amin'ny 2:2 hoe izaha toetra anao ary alala izay ao am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Famaofao ny ady, famaofao ny fitsapana, famaofao ny olana, famaofao indray marary tsy salama, famaofao ny fanenjehana. Raha tsorina zany dia ohatrany hoe raha mandeha any ambony rano, any ambony lakana tamin'ny andron'ny Jesosy iny, dia natopatopany ny onja. Jesosy nefa atao ihany. Zay. Atao ihany Jesosy fa misy ihany ny rivotra. Ary natopatopany ny onja ny lakana. Fa tsy nidika izay hoe tsy tao Jesosy. Zay fa atao Jesosy. Fa na dia tao ary Jesosy dia nanonja ny ranomasina, ny fofofo ny rivotra, natopatopany ny rivotra sy ny ranomasina ny lakana, ary saika safotra, saika rendrika. Oharina fiainantsika isan'andro ihany koa zay, tsika ohatrany eo ambony ranomasina ary mandeha lakana. Dia tsy hoe ao Jesosy akory dia tsy hanonja mihitsy io. Hoe tsy hisy rivotra mihitsy io. Fa ao Jesosy fa kontroleny ny fiainanao. Kontroleny ny zavatra rehetra tsy hahafaty anao. Zay aloha dia tadidio zay. Ary nafaty ary io fa afatesana nazona tompony. Halleloja. Nafaty ary io fa afatesana nazona tompony. Inona zany? Tsy miala mainy Satana. Miala maina ny fahafatesany. Resin'i Jesosy daholo zany. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Iza ozy izy? Fahoriana ve? Sabatra ve? Fanenjehana ve? Fitanjahana ve? Mosara ve? Dia ozy Paoly hoe tsisy asaraka reny. Na inona na inona. Na ny ambony, na ny ambany. Na ny zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy. Na ny anjely, na ny fanapahana. Sa misy nge Paoly miteny an'izany. Fa izy teno ny fanahy. Ary nanana révélation avy amin'ny fanamasina ny amin'i Jesosy Kristy, ny fahafantarany an' Jesosy natonga azy zany teny an'izany, satria resin'i Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Ninona lalovanao eo Jesosy eo aloha, ianao ao aoriana. Zany hoe izay zavatra mandalo hoe fa Jesosy aloha no misehatra azy, zay vao ianao raha miafinao amin'i Jesosy mihitsy ny fiainanao. Miafinao amin'i Jesosy mihitsy ny fiainanao. Fa fizahan-toetra, fitsapana, testena. Raha ataoko an'izao kely ve? Mbola hanao fiderana foana io manao fiderana eo io. Raha ataoko an'izao kely ve? Io mitory teny io mbola andeha hitory ihany. Raha asiko kely an'ity ve? Mbola azoto ho anahy foana. Tsy hoe ratsy fanahy ny tompo, tsy hoe ratsy izy, fa tsara izy.
Ary tia mba zavatra sura de qualité miditra any an-danitra any. Fa tsy olona grobaka. Tsy olona modimody. Tsy olona miafinafina ao ambadika zavatra fa tsapainy mihitsy zany ny any-pona ao any. Tsapainy mihitsy ny any aneritreritra ao any. Tsapainy mihitsy ny ao anatina ao any. Mba olona tena efa voazato toetra daholo miditra amin'ny fanjakany lanitra. Be da be ke ny olona nafana fo amboalohany nanaraka an' Jesosy. Nazoto mihitsy. Mihira, mitera, mitory. Cellule de prière, cellule de prière. Fa rehefa avy eo, lasa izy. Mafy be le ady, mafy be le fitsapahana, mafy be le fanenjehana, mafy be le fakapanahy. De lasa niverina any amin'izao tontolo izao. Lasa niverina any a Babilôna. Tsy nazaka ny fanenjehana, tsy nazaka ny fanaratsiana, tsy nazaka ny teny hoe tena reny akatra velona any an-danitra, reny tena sikta, reny tena satanika, reny tena dangereux reny fa aza manaraka any reny. Jesosy mihitsy ny tena dangereux. Zay le izy. Rehefa dangereux Jesosy, dangereux koa zay. Halleluja! Tandreo. De lasa ny hempotra. Fozy ny tompo hoe zavatra atao aminao iny ke matoa omenanao dia zakanao e. Tsisy zavatra omenanao ka tsy ho zakanao. Fa matoa nomenanao dia zakanao. Ary io zavatra nomenanao io ny tompo ihany manokatra lalana atafavoakanao amin'io. Ho aiza ianao raha tsy ao amin'i Jesosy ihany e. Tsy tafavoaka izany ianao raha tsy ao amin'i Jesosy. Lazaiko anao zany. Tsy tafity izany ianao raha tsy ao amin'i Jesosy. Lazaiko anao marimarina tokoa zany. Dia mahereza ao aminatin'ny ady fa samy miady daholo zao. Halleluja! Sao dia verinareo fa izay mitory teny zary ety tsy miady, samy miady daholo. Samy mana ny adiny, samy miazakazaka. Fa matoky Jesosy raha lasaina bavy. Tsy mandao io, tsy manary io, tsy mamitaka io, tsy manala baraka amin'ny fotoana farany io. Efa tena mijoro ao aminy ianao. Iady ege ny ilananao e. Iazakazaka ege ny ilananao fa tsy hipetrapetraka e. Zareo tsara ny tantaran'ny epistily efa manoratra Paolo an Timoty a. Dia manao sary izy rehefa miresaka. Hoe miadiny ady tsara ny finoana. Inona ny ao anatin'izay? Misy ady zay. Misy combat. Efesiana izy dia miteny mihitsy hoe tafio daholo ny fiadiana rehetra. Zany hoe ianao zay rehefa manolo tena ho an Jesosy, miomana fa hiady ianao zay. Fa tsy hoe hanolo tena ho an Jesosy hipetrapetraka ambony kanape, hipetrapetraka ambony fauteuil, hitsotsotra. Fa rehefa manolo tena ho an Jesosy zay a, voavany olana, sitrana ny aretina, afaka izay mavesatra, fa hiady ny andehananao ao. Ody Paolo hoe ny miaramila manafika dia tsy maninko tena amin'izao fiainana zao mba hampafaly zay naniraka azy. Oharina amin'inona indray zay? Miaramila. Miaramila. Dia raiso anaty hoe raiso an-tsaina hoe miaramila. Miady zany. Miady zany. Tamin'ny guerre mondiale raha ny Japonais dia misy hoe kamikaze. Hatraiza mihitsy zany. Hatrany ampahafatesana mihitsy zany. Mba andresena. Kanefa ny zanak'Andriamanitra dia fahafatesana nazony tombony. Halleluja! Ozy ilay olona zay hoe rehefa maty aza mitomanimaniny sy malahelo hira fiderana atao. Efa any an-danitra zay. Aza siva voninkazo akory fa tsy hitako akory zany. Aza sina soratra akory zanga mamaky an'iny tsony. Kristianina, zanak'Andriamanitra, ny olona manana Jesosy Kristy, velona mandrakizay. Halleluja. Manana ny fandresena. Ozy Paolo hoe fahoriana maivana. Dia vao maika miasa fatratra atonga voninahitra mavesatra any am-parany. Voakiza mandita zay fa tsy tery. Verevitra zay fa tsy mahamoy fo.
Zany hoe rehefa Jesosy zany misy any voageza manodidina fa tsy tery nefa. Ahoana ny anazavanao an'za? Voageza manodidina nefa tsy tery. Verevitra nefa tsy mamoy fo. Potraka tsy nafoy. Tompo tsy mandao. De te hampaherenao zany ety am-pizarana ety hoe io miaraka am' Jesosy io miady. Ary koa voalaza hoe ny mpiazakazaka rehetra ozy izy de tsy satrohana satroboninahitra raha tsy miazakazaka araky ny fitsipika. Miady, miaramila, mpiazakazaka. Zany hoe misy combat daholo ao. Ary na tonga hoe tafio fiadian'Andriamanitra rehetra. Fa io nge rehefa misy ady misy fitsapana tena mba marina ve ty miaraka am' Jesosy ty? Tena mba marina ve ty hoe tena mivavaka ty? Zahana toetra ianao. Tahaka ny zahana toetra ny Job. Ahoana ozy izy Satana matsain'Andriamanitra? Io Job io nge materielina fotsiny ilan'ny Job io anao. I Job io le fitahina fotsiny mampitoetra an'io ao. Fa kitio kely nge ny arenany. Raha tsy ala aminao izy. De ho Andriamanitra tamin'ny Job, danary. Ohatray ho Andriamanitra tamin'ny Satana, danary. Fa ny ainy ny azakitiana. Satana tsy afaka manao nininy zany raha tsy Andriamanitra koa nefa mame permission. Halleloja. Zany hoe zavatra nahazo ny Job io Andriamanitra koa no mampiasa ny Satana. Hoe ndana ary ataovy. Tsy afaka nanao an'iny izy raha tsy Andriamanitra name alalana. Io olona mitory anao io. Tsy Andriamanitra mame alalana an'io. Io olona mametrapetraka fandrika eo anoloanao io tsy afaka metraka fandrika io raha tsy Andriamanitra mihitsy nametraka an'io ndana ataovy loha jerentsika. Io olona miadiady aminao io. Efa Andriamanitra daholo no mipermetra an'izany. De ndraindray anao rehefa misy ady ohatr'izany de vaky saina ianao de lasa ianao mankany amin'ireny mpanao fivavahana sandoka ireny. Blocage be ty ianao ty. Tena mandoava aloha vola kely de afaka ianao amin'io. Mila tapahana fa misy malédiction misy eo aminao ao. Nefa tsy hain fa Andriamanitra misy nefa mipermetra ny Satana hoe ndana aloha ataovy kely. Ny naman Job de lazalaza zelazainy tao daholo hoe or Job misy ota hoe or Job tena mizara tsy mety eo aminao hoe vavaka ve ianao de zao mahazo anao. De raha am'izao fotoana ianantsika zao de mety zay koa nahazo an'izao. Or Job ianao ty ve mandofa folo kareny? To tena misy vahatra ny tampon-dohanao. Io tsy mandofa folo kareny mampisy an'io vai io. Or Job tena matiny io, matiny io. Tena misy tsy mety ao nareo mba manao falatitra amin'ny mpaminalina Job. Tenenina daholo ty rehetrarehetra ty. Misy blocage amin'ny fiainanao. Misy tena ozina nataon'ny tany aloha amin'ny fiainanao. Nefa oziny teny frantsay zay que dalle. Tsy isy an'izany ao, tsy isy oziny, tsy isy blocage, tsy isy inina fa zavatra ataon'Andriamanitra lalovana io. Halleloja. Fampiasain'ny Satana daholo ty rehetrarehetra ty ny sainao voapozina, ny eritreritranao voapozina. Ty olona rehetrarehetra ty lasa mamailomailo sy mahataitataitra anao daholo, lasa mataotaotra ianao eny an-dalana. Nefa Dieu est au contrôle. Jésus est au contrôle. Voafehany zavatra rehetrarehetra. Ozy dokotera zay Jesosy iny be cinéma. Efa manana tantara be da be ho anao izy efa cinéma. Izy zany tena scénariste maindrindra. Ary samy hafa daholo ny titran'ity filmatsika io. Samy hafa daholo, samy manana ny anaovany azy. Fa izy daholo no manao an'io. Alleluja. Tsisy tokony hataitra zany. Tsisy tokony hataitra. Fa eo au contrôle izy. Au contrôle izy. Tsy niovy Job. Ny vadiny efa niteny hoe tsy ino de mivavavavaky ty ry Job. Hozony Andriamanitra de miala amin'io. De ozy Job hoe ohatra ny tenin'ny vehivavy anankiray zay adala ny teneninao. Mbona mbamboary Job ihany le fitenenana. Fa raha tsoriny de ozy ianao ty tena adala mihitsy. Ohatra ny adala mihitsy ianao ty.
Fantatro Joba le inoko, fantatro zay inoko. Fantatro fa velona mpalavitra izy nitsangany any aparany. Tsika reo mandalo ato daholo efa niandrasantsika Jesosy ampiakaratsika eny an-tany. Mety tena efa perinady, tena efa tena reraka be eo tsika iny Jesosy fa tonga. Tonga dia lazaina anao zany le couleur e. Le raha iaraka amin'ny Jesosy dia zay le izy. Tonga le lazaina anao le terrain isy hoe io. Terrain de combat. Piste, tout terrain. Tatami, ao amin'ny ringa, rehetrarehetra. Combat. Miaraka amin'ny tompo. Combat. Karaha malemilemy eo. Raha be sentiment eo. Raha mandeha ranofo eo. Tonga dia vita ny satana KO vetivety. KO vetivety. Dia zay mahatonga hoe tafio daholo ny. Raisy daholo ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Finoana. Tenin'Andriamanitra. Famarinana. Fahintsiana. Filazantsara ny fihavanana. Ny fiadiana rehetra. Fatsapain'Andriamanitra. Ny fiarovan-doha. Ny famonjena ho fiarovan-doha. Satria be da be ny zavatra alefan'ny satana dia amery ianao. Dia zay nge le fivavahana eto Madagasikara. Hita fa mahantra le malagasy. Dia ararotina. Dia foronina daholo ty fivavahana rehetra ty. Fa tsy Jesosy ny lazaina. Tsy Jesosy ny hevony. Tsy fampafantarana an Jesosy. Fa lasa famahana olana sy fanomezana harena fitaka. Ary misy ira satana mihitsy ao, satanista. Fa milaza fa Jesosy tandremo. Ho Jesosy hoe mitafy volon'ondro fotsy. Fa ao anatiny dia manino? Ambody. Ambody zany tsy mitsitsitsy zany. Ambody zany tsy mitsitsitsy zany. Ary ny ambody zany aingana be ny flair. Marokaroka be. Misy ondry atsy ananinatsy. Misy ananatsy ananinatsy. Misy anazy ananatsy. Foronina daholo amin'izay ty Roxy, Coliseum, Palais des Sports. Aingana be le flair. Anetsika sy amono ondry fotsiny ny akamarony. Ny akamarony. Zay ko anao zany. Ararotina ao anatin'le ady. Ararotina ao anatin'le olana. Ararotina ao anatin'le fisedrana. Ararotina ao anatin'le zavatra rehetra manahirana. Dia manao zavatra fivavahana santoka. Dia vidiana vola ny famonjena. Vidiana vola ny fanafahana. Vidiana vola ny fitahiana. Fa voalaza le tao amin'ny Romanina toko fahavalo teo hoe Andriamanitra mame maimaimpona ny zavatra rehetra. Halleluja! Tsy ho vidianao vola mihitsy ny fanafahana avy amin'Andriamanitra. Tsy ho vidianao amin'ny rakitra. Tsy ho vidianao amin'ny fahafolo-karena. Anokafana ny lanitra. Lanitra efa nisokatra tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra. Halleluja! Lanitra efa nisokatra tamin'ny rano Jesosy nalasany teo amin'ny hazofijaliana. Ary io nanokatra ny lanitra ho anao. Halleluja! Fampisedrain'ny tompontsika zavatra maro. Tsy nialy Joba. Ndroso ihany izy. Ndroso ihany Joba. Ka sy io ndray vatany eo ahitantsika azy. Mbola nierana ike satana e. Rehefa maty daholo ny biby fiopiny. Very daholo ny arenany. Maty ny zanany. Tsy niofo Joba. Tonga indray satana mbola anteny. Jereo fo. Fa le fahasalamana indray nge kitikitiana. Hitantsika azy raha hiala izy. Raikitra amin'izay indray ozy indray ty Andriamanitra dana indray atao viara. Efa permission avy amin'Andriamanitra indray io. Tsy zavatra mitsanga raha tsy avy Andriamanitra mamela. Dia marary. Voan'ny vay. Raha tamin'ny andro zao fotoana dia efa azo fakapahatsy. Tena ohatran'ny sitrana raha medikaly te. Misy mahay ary ananana re. Misy mavita an'io atsy ananana azy. Any amin'ny tonga dia vainao le izy. Jesosy efa mijery fotsiny hoe mbola ino anafy. Atoky anafy. Tsy nialy Joba. Tonga indray le namany. Efa nametraka indray ry Joba mba mandiny ihany teny.
mba tonga avy amin'izay mivavaka e, mba loavy amin'izay le rakitra e, mba alefaso amin'izay le sorona e. Misy fiara any alao sorona le fiaranao fa zay ny hitahinanao. Dia misy manao ohatr'izany eto Madagasikara. Alefaso le trano atao sorona, amin'izay afaka le olanao. Dia atao sorona tiany teny an'io zany alefaso any le trano amin'ity ho any dia mampitondra fivavahana. Alefaso any le fiara, misy fiara ao 4x4 taxi be sisa. Alefaso aloha ny anankitelo atao sorona. Sitrana ny aretinao avy eo. Aiza izy atao anaty baiboly zany atao sorona. Jesosy nefa sorona. Jesosy nefa nanolotra ny ainy, efa vita ny famonjena, fa fitapitahany olona fotsiny. Pastera satoka sy ny maro isan-karazany. Dia tadiavina vidiana ty famonjena ity. Maimaim-pona ny famonjena. Maimaim-pona ny famonjena. Azo noho ny fahasoavana. Haleloia. Aoka izay ho fatatsika tsara. Ho anao aloha. Aveo anao rehefa mivoaka eto mitory ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy fitahana ohatran'izany ny zanak'Andriamanitra. Fa mahereza koa fa matome betsaka mpamitaka efa akaiky Jesosy zay. Efa akaiky Jesosy zay. Ka alao hitombo le izy. Le hitombo le izy fa tsika koa mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izay lazain'ny tompo hoe rehefa tonga mpamafy vary tena tsara natao tao misy tsy parivary tampoka izany. Dia efa niteniny anjely hoe ahoana vononay ve tsy parivary esorina. Io za azy esorina e. Aleo hiaraka anireo. Fa sao dia maty efa amin'ny vary. Aleo hiaraka anireo dia rehefa tonga ny fotoana dia alefa any atsopotra ny vary fa hodorana, atambatra tsara ny tsy parivary, aleo hiangona tsara ny tsy parivary. Dia hodorana. Dia eto zany tsika atao tambaritsika izao. Dia samy misy vary io, misy tsy parivary io. Fa aleo andeha. Fotoana nijerena azy, fiverenan'i Jesosy, ho hita eo izay miakatra any atsopotra. Ho hita eo izay dorana ary ambany ary. Jesosy, Jesosy daholo. Haleloia, haleloia daholo. Tehaka mitehaka daholo, fiderana, fiderana daholo. Fa be da be ny tsy parivary. Be da be ny tsy parivary. Fampianarana any États-Unis any vao vakiako tamin'ny herinandro. Misy mpampianatra izay dia hoe rehefa ao amin'ny tompo malalaka, libre. Afaka misotro labiera, afaka mifoka sigara, afaka mijangajanga. Fa Jesosy dia fitiavana. Andriamanitra dia mpamonjy. Andriamanitra dia mpamindra fo. Ka inona nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha mbola hijangajanga ihany ianao? Inona nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mbola hifotroka sigara ihany ianao? Inona nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mbola hisotro toaka ihany ianao raha mbola homamy ihany ianao? Inona nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha mbola anaraka ny filano nofo ihany ianao sy anaraka an'izao tontolo izao? Zao. Be da be ny manadino any tenin'Andriamanitra. Izy ohatrany enzana be ty zavatra torianareo ity. Zay nahazo filazantsara azo atao daholo ny rehetrarehetra. Azo atao daholo ny manambady telo, manambady roa. Azo atao daholo ny tsy manino io kolokolo io, ny tompo micomprendre. Azo atao daholo manisinisy bola. Azo atao daholo ny ozy izy hoe aza marina loatra. Sao dia marina loatra ianao. Dia ozy koa izy hoe amin'ny mamoana tsy marina manaova namana mpahazonao mamoana tsy marina. Zavatra teny rehetrarehetra le atao anaty baiboly any fa ahodiny. Zay ny adin'ny Satana. Rehefa hakafanan'i Jesosy nge Satana tsy nankalavitra fa ny baiboly ihany nalainy e. Tenin'Andriamanitra ihany nalainy ny tsapanan'i Jesosy. Dia io fitaka rehetra ara-pivavahana io tenin'Andriamanitra ihany ke nalainy e. Sao dia verinao hoe zavatra hafa mihitsy. Ato ihany. Fa nefa ato ihany ny ampiasaina amin'ny tahany. Dia ohatr'izay no nataon'ny Satana. Tenin'Andriamanitra ihany nalainy. Fa alainy amin'ny tsy amin'ny tena izy ao anatiny. Etiketiny fotsiny sotsotomony fotsiny ihany. Fa tenin'Andriamanitra koa nanoherany Jesosy azy. Zany hoe amin'izao fotoana zany nalasaina bavy tena adi-panahy, ady ara-panahy, discernement avy amin'ny fanamasina no ilaina. Fa io vary tsy parifary miaraka eo. Ary fitaka ny ankamarony. Fa tsisy an'izany. Ny fanahy manota no fato ny voalaza amin'ny Ezekiel. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao, tsy andevo fahotana intsony. Haleloia. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao, tsy andevo fahazaran-dratsy intsony. Miracle zay, tsy ianao manao azy. Tsy ianao manao ny ezaka. Haleloia. Rehefa miditra ao anaty taxi brosy ianao
tsy anao tsony miezaka ibata entana. Laha ny andro fotsiny anao ambola epofony iny eo. Laha ny andro anao ambola loloany iny eo, efa nalohanao frais, enao fa manana toerana alefaso any am-porte-bagazy ny entana. Enao mipetraka tsara mijery peizazy, mandeha tsara. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao, Jesosy mitondra ny entanao. Jesosy mitondra ny entana mavesatrao. Fa tsy pastera mitondra ny entana mavesatrao. Tsy bisopy mitondra ny entana mavesatrao. Tsy lehilahin'Andriamanitra na mpamina ny vavin'Andriamanitra mitondra ny entana mavesatrao ka lasa ino no tomponao. Ino no ivavahanao. Ino no karamainao ivavaka ho anao. Ino no karamainao itolona ho anao. Raha lasa anabavy, libre ianao amin'i Jesosy. Sambatra ianao amin'i Jesosy. Miadana ianao amin'i Jesosy. Misy mampijaly olona misy ikareo pastera santoko reo e. Misy tonga dia miteny ianao raha tena te ho afaka ianao mandritry ny telo taona ianao mila vavaka any tendrombohitra indray mandeha isam-bolana. Raha tsy mivavaka any tendrombohitra ianao indray mandeha isam-bolana, zay mahatonga an'io olana amin'ny fiainanao io raha lasa anabavy. Rehefa mivavaka ianao dia mirindrina ao amin'ny hefitrao mangingina. Ary ny rainao izay mahita anao ao amin'ny mangingina no amaly anao. Halleloja! Fa io koa dia mbola raisina biblika. Raisina ray anaty baiboly. Ry Elia tany tendrombohitra. Ry Jesosy tany tendrombohitra. Ary ny mahatonga zay zay le tendrombohitra io mihitsy misy zavatra hafa kely ao. Zavotahana ny olona. Jaona toko faha-efatra. Jesosy dia nilaza misy tamin'ilay vavavy Samaritana. Nareo miteny fa tsy maintsy eto amin'ity tendrombohitra ity ny vavaha. Hoy Jesosy tonga ny ora amin'izao fotoana. Raha ny tena mpivavaka, mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana. Fa Andriamanitra koa mitady mpivavaka sahala amin'izany, mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana. Fa tsy hoe tsy maintsy eto amin'ity toerana ity na maliny tompo anahy. Tsy maintsy miakatra tendrombohitra. Tsy maintsy mamonjy fotoan-dehibe indray mandeha isa 3 volana. Libre ianao amin'i Jesosy araka ny fitarian'ny fanahinao. Malalaka ianao amin'i Jesosy ho amin'ny fahafahana ny antsonanao. Dia hozy ny apôstôly tandremo sao dia misy manisiganao indray ho gejaina indray ianao. Ianareo rehetrarehetra izay tonga eto ho amin'ny fahafahana ny antsony Jesosy ianao. Izay tsy metraka zioga ho anao mihitsy. Izay tsy metraka lalàna ho anao mihitsy. Fa hozy Jesosy hoe mandeha ala. Fa misy boriky atsy izay tsy mbola nitengenan'olona mifatotra vao izy. Ary raha misy manontany hoe ataonareo iny, misy rarahana lany tompo azy. Misy rarahana lany tompo anao. Ary zay napetraky ny tompo tsy sanatria haka ny volanao. Tsy sanatria hanambakanao. Tsy sanatria angejanao. Fa ametraka anao direkta ianao sy Jesosy face à face. Halleloja! Fa tsy hitazona anao aty aminay ka anaovanay inona filaza zany? Hogejaina. Fatorana. Dia hoe tsy maintsy eto amiko ianao vavaka amin'izay ianao afaka. Lazao daholo dia sujet de prière anao fa zay vavaka ho anao dia valiany tompo zay. Misy boaty kely atsy aloha ato. Alatsao daholo sujet de prière anareo fa hivavaka anareo zay rehefa rariva. Dia eo akaikiny eo misy boaty izay fonao. Vidina zany hivavaka io. Alovola zany hivavaka io. Dia iny tokoa nge efa ohatran'ny valy olana. Tonga saina tokoa hoe tena ny valy olona. Dia Andriamanitra mihitsy rehefa lamahana io fa ianao vao fitaka fotsiny hoe tena nahery le vavaka le angaretina tasy. Tena nahery le fotoana taria. Dia iny ianao fa laza. Nefa ilay zavatra fifandifinjavatra. Tandremo fifandifinjavatra. Zay mahatonga tena Andriamanitra hoe mora tahaka ny voromailala fa endre koa tahaka ny menarana. Prudent comme le serpent. Mailomailo reny. Jerijery reny. Fa tsy hoe rehefa Jesosy dia izy. Tsy hoe rehefa Jesosy dia mavory olona be dia efa ao Jesosy zay. Halleloja! Fotoana farany zao. Fotoana farany zao. Ary rehefa fotoana farany dia hoy Jesosy ny afantaranareo fa akaiky io fotoana dia ho be da be ny mpaminany santoka. Be da be ny mpampianatra santoka. Ko ao anatin'ny adana lasaina bavy, ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny fanenjehana, ao anatin'ny fizahan-toetra, raha mitoetra tsara eo tongotra Jesosy ianao, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, mandeha ny fizahan-toetra sy ny fitsapana, matoky fa aza mihetsiketsika. Aza matahotra fa amin'ny fotoana mamety ho anafahan'ny tompo anao.
raha hitady hevitra hafa ianao, malalalala tanana, malalalala olona, manisinisy vola, alao ilamina fotsiny araka ny anaovan'ny tompo azy. Raha misy rahalahasenabavy ao anatin'ny ady sy fisedrana, za tsy hanala azy eo mihitsy. So dia miady amin'i Jesosy aho. Satria Jesosy manao an'io zavatra io. Za indray ny ala-kendry be hoe zao fa afaka tsika io hoe. Vitatsika io hoe. Miady amin'i Jesosy aho raha zay. Lalana fanapetraka Jesosy. Petra tsara ry tantely. Petra tsara ry tantely. Za manao an'io, alao izy ao. Fa napetrako izy anatin'ny ady, napetrako izy anatin'ny fitsapana, napetrako izy anatin'ny fizahan-toetra. Aza kitikitianao ao izy. Fampaherezy fotsiny izy. Halleloja. Dia ozy Petera hoe mahereza fa manjono rahalahy rehetra eto tany io e. Mionona, mahonona tena, miampena, mivava. Halleloja. Mahafinaritra le tenin'ilay ranabavy zay hoe rehefa misy ady izy ohatran'ny satroka ao foana fa mahabely anatin'le ady. Tsara rehetra izany daholo. Misy ty ady be ato. Misy faly be ato anatin'ny ady hoe tiako foana ao anatin'io ady io. Fa misy ray monomonona foana. Misy ray menomenona. Dia faly Satana amin'iny io fa azoko, io fa azoko, io le voandera tamin'ny lady, io le voanira tamin'ny lady. Tsy mety atao dia efa menomenona sady azony devoly ianao raha zay. Kalma fotsiny manoloana ny ady. Kalma fotsiny manoloana fitsapana. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah hiady anareo fa sa hoe ianareo tabataba, sa hoe ianareo monomonona, sa ianareo anetsika. Ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Avy avandry Petera. Tsy nilasaka ny fanamasana. Mbola tsy feno ny fanamasana. Efa miaraka amin'i Jesosy mandritry ny 3 taona, 4 taona. Avy avany ilay nanetsika an'i Jesosy, hisambotra an'i Jesosy. Tonga dia maimay be Petera nanala ny sabatra. Tonga dia kapaina ny sofon'le miaramila. Dia hozy Jesosy hoe ino ty ataonao ty Petera? Ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Tsy hainao misy le programan'Andriamanitra. Lalain Jesosy ny sofon'le nanetsika azy, naverana tamin'ny toerany. Indraindray tsika mampiasa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny fitarian'ny fanamasina, tsy araka le programan'Andriamanitra. Sopasiparanao le planin'Andriamanitra. Dia manontany ianao, ahoana ary ny alalako an'izany? Mivavady ianao malala azy. Izy hibitsika aminao. Hoy le mpanoratra zay hoe mbola mino anao ny foko, na dia safotra toloko. Ny fiainako eto tany, mbola mino anao ny foko. Mbola mino an' Jesosy fe ny fonao, napetsaka ny ady, napetsaka ny fitsapana. Fa ny hafarany Joba, afataro ny hafarany Joba raha lasenabavy. Ina ny hafarany? Perta ve? Verina amin'ny laoniny. Salako Joba ny tsara tare indrindra. Raha nanao misy ngamba dia tena hoe natao misy zanaka Joba lany. Tsy nilana faninana akory raha tonga dia lany d'office. Ny verina ny hareny. Dia hozy Joba hoe fahafantarany sofina ihany nahafantarako anao hatramin'izay. Fa ankehitriny ny masoko efa mahita. Ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe verina ny harenan'i Joba, ny zanaka Joba ny tsara tare indrindra tamin'ny zanaky ny tatsinanana rehefa nivavaka ho an'ny namana izy. Rehefa vavaka ho an'ny hafa izy. Aza dia mivavaka ho anao foana e. Egoista. Enao foana. Mifampivavaha. Zay ny soratra ao anaty Baiboly. Mifampivavaha. Misy mivavaka, efa izy ihany ny vavaka ho anazy. Avy eo rehefa miresaka amin'ny rahalasanabavy izy mbola suzehany ihany ny resahany eo. Double mihitsy zany, triple. Hoetiny ianao foana ve no hoetiny. Joba hozy izy ny vavaka ho an'ny namany, vavaka ho an'ny hafa. Io rehefa entin'i Jesosy ny anahy, za tsy miteny intsony. Io indray Jesosy efa hainao io. Aleo mba ny hafa no entiko. Misy marary aho, misy tsy ampy vola, misy beady, misy voenjika, misy voasopasopatra. Entina mbavaka eo anatrehan'i Jesosy. Mitolona. Mifampivavaka. Fa tsy ianao, ianao rery. Alleloja. Miteny aminao ve Jesosy? Miteny aminao ve Jesosy? Ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tia an'Andriamanitra. Romanina 8:9-20.
Misy plan tsara be ao raha lasaina-bavy. Misy plan fa alao hitoetra amin'ny farany. Ahoana no sakana petera fotsiny fanenjehana an Jesosy? Perta angesika raha tsy maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy. Perta mihitsy. Mofo 5 sezan-drano tsy avozy ianao zany. Raha nijanona teto foana Jesosy very foana tsika. Mety sitrana ianao miaraka amin'ny Jesosy, mitombo mofo, ohatra hoe 7 taona Jesosy, 15 taona, 80 taona eo ihany Jesosy. Fa raha tsy namita ny famonjena Jesosy ianao niadana nahazo ny rehetrarehetra, fa aveo ianao any amin'ny elo. Aveo ianao any amin'ny elo. Voky fotsiny ianao teto tany. Fa fanahinao tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra. Dia izay ny zavatra toriana koa amin'ny ankamaroany amin'izao fotoana, tsy mitory ny azo fijaliana, tsy mitory ny fibebahana, tsy mitory ny hafatezana Jesosy sy nitsangana tamin'ny maty. Fa le mofo 5 sezan-drano roa zaray. Zara mofo masina, mofo mitondra fitahiana, diloilo masina, diloilo mitondra fitahiana, rano masina, rano mitondra fitahiana. Fa aizy Jesosy Jesosy ataovy mirehatra ho anao reto olon reto. Jesosy ataovy mitsangana ho anao reto olon reto. Ka na ho enjehana, na ho fatorana, na ho tapenam-bava, na ao anaty lavaky ny liona, na ao anaty afo mirehatra, tsy atahotra izy Jesosy. Fa irehitra izy amin'ny anaranao, ary androso izy amin'ny anaranao. Tsy mofo 5 sezan-drano roa ny toriany, fa le fiainana mandrakizay ny hafatezan Jesosy sy nitsangana tamin'ny maty. Haleloia! Fizahan-toetra, fitsapana, mahatsara zany. Mahatsara zany. Io zazakely io raha kenakenainao foana. Dia ahoana filazantsika azy rehefa aveo? Mianta. Mianta. Hoy ny frantsay gâté pourri. Dia rehefa gâté pourri izay lasa délinquant rehefa lehibe. Lasa zafady, lasa jilamboto. Lasa maditra. Lasa maniasy. Satria moa apetainy dada sy mamany. Zay zavatra tiany dia omena azy. Zay zavatra dia tafo dia omena azy nefa efa tsy mahasoa azy. Dia le zazakely koa fiatsika. Tomany. Mitabataba, mipelipelika mihitsy. Dia iny le ray aman-dreny noho ny fitiavana dia tsy mataty. Tia re. Dia lasa ohatr'izay foana. Mianto io zaza io. Mianta. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsaroa fa ohatran'ny famaizana ataon'ny ray ny maizako anao. Satria matoa anao faiziko sy zahako toetra, tiako ianao zay. Mba tsy ho zaza sara ianao. Fa andeha. Dia ny fizahan-toetra natao hijoroanao ary ahafahanao mampahery ny hafa ihany koa. Raha olona tsy niaina fizahan-toetra, teoria fotsiny hampaherezan'ny hafa rehefa aveo. Misy zany olona spesialista tena hoe natokana mihitsy hoe tena io tena mahay mampahery io Mana famezavasava mampahery io. Satria nao niaina an'le izy. Korintianina 2 dia hoy izy Paoly hoe efa SOS, efa ho faty zay. Fa zao le zavatra nataon'ny tompo taminay kay mba hahafahanay mampahery ny hafa rehefa aveo. Ianao anatin'ny ady, ianao anatin'ny fitsapahana io, misy mission apetraka Jesosy aminao, hampahery ny hafa ianao rehefa aveo. Satria ho tafavoaka ianao Haleloia. Eto tsika eto. 1er avril 2018. Ho tafavoaka ianao. Haleloia. Velona mpanavitra izy nitsangana any aparana. Mandalo fotsiny io raha lasaina bavy aza mora taitra. Aza mora kify. Apio vavaka. Apio ny tenin'Andriamanitra. Talo ny finoana. Hoe tsy hamono aty Jesosy ty. Tsy hamitaka aty Jesosy ty. Haleloia. Tsara ve Jesosy? Tsara Mamy miaraka amin'ny Jesosy Eo foana Jesosy. Tsy mandao anao. Tsy mafoy anao. Firy taona ianao zao? Nao malala azy. Fosy tenin'Andriamanitra. 70 taona nareo tany anefitra. Tsy mivotony tongotrao. Nandeha foana. 70 taona ianao tany anefitra. Ny akanjo anao tsy rovitra. Niatoka Andriamanitra. Raha noana ianao nomeko hanina. Tsy mbola hitan-drazanao. Mbola tsy hitanao tany Egypte zany. Fa sakafo spesial importé avy any an-danitra. Importé avy any an-danitra. Milatsaka. 9.
tsarovo ny lalana rehetra izay nitondrany Jehovah Andriamanitra ao anao tany efitra 7 taona. Ampanetritena anao izahatoetra alala ny amponao na hitandrana didina anao na tsy. Ny olombelona d'origine mirehare je. Zay mahatonga ny grammaire sa conjugaison frantsay je aloha zay vao ty. Fantadavy ny tompo tamin'ny azo fijaliana io maty eo ny je. Galatiana toko 2:20 tsy ny velona Kristy ny velona atao anatiko. Io fireharehantsika io amaizany tompo atsika mihitsy io. Za aloha nisy taona taloha fa nyrehare. Dia fahaizon'ny tompo. Nenay mitady rehare ny andalany hoe bebe olona, betsaka mipepaka, betsaka manaiky ny tompo. Tsy ianao io fa Jesosy. Sao dia hozy izy hoe niareko nitazako navoriko rena. Mavory arena ianao, manatsaina ianao, manambola ianao, mahazo fitahian'Andriamanitra rehetra ianao. Mandolia ambany. Jesosy ianao daholo nanao an'io fa tsy za. Fa ny olona dia mieboebo, mirehare, navita zavatra. Zay ny aminona olona, zay ny mahatonga tsy filaminana tsy fandriam-pahalemana eto. Tady vola, tia voninahitra, tia rendrarendra, manambanimbany ny hafa, manao tsintsinina ny hafa. Dia hozy ny tompo hoe izahako toetra mihitsy ianao aloha. Izahako toetra mihitsy ianao. Mba tiako ianao hanetra. Expert fanetretena dia Jesosy. Rôle zany. Zany mila anaranao. Na dia nanana ny endrika Andriamanitra ary izy tsy nataony zavatra ho fikirina ny fitovinan'Andriamanitra. Foana ny tenany nakana ny endriky ny mpanompo. Tahian'Andriamanitra ianao. Mahomby ny ataonao. Mety ny ataonao rehetra. Meo an Jesosy ny voninahitra. Mitory ianao. Mibebaka ny olona. Manaiky ny famonjena ny olona. Manaiky ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Miefena. Sao dia ataon'olona président eo. Ataon'olona sefo eo. Hoy Jesosy hoe tsisy sefo zany aminareo. Sefo dia Jesosy ihany. Sefo dia dada ihany. Sao dia ataon'olona hoe dada. Iny dadanay. Dia tsy anankiray ihany zao mpamparay masina zao fa misy mpamparay masina any Roma. Teto Antananarivo koa misy mpamparay masina be da be. Mpamparay masina amin'ny Roxy. Mpamparay masina ery Beoririka. Mpamparay masina any Anosizato. Mpamparay masina ao Trampokon'olo Lisotry. Mpamparay masina Mpampokon'olo Analakely. Mpamparay masina any Tuleara. Tsia! Aza miatso eto tany hoe rainareo. Ny rainareo dia ray any an-danitra. Halleluja! Ray Andriamanitra. Misy moa tena misy etiko ia mahampimiaigny misy le fiavana eto Madagasikara. Misy tonga dia fitahany noarany daholo misy tonga dia izy ny teny hoe za Jesosy. Resiny daholo ny ambako. Nareo modimody daholo hoe ray masina sisy. Ny azy tonga dia izy misy za Jesosy raha resoko reto. Za le Andriamanitra tonga nofo. Na vita izy ka. Ny azy nataony ambony rindra. Re olona. Tena. Varaontsany ianao mahita an'le izy. Varaontsany ianao. Irainao Andriamanitra. Aza miatso eto tany hoe rainareo. Io mantsy ao anaty fivavahanao dia ao anaty fikambanao dia atsona dada le pasteur. Fa tsy zay ny ao anaty baiboly. Ry Petera nga natao hoe dada. Ry Jakoba tsy nanao hoe dada. Paoly ny teny ihany hoe zany teraka anareo am-panahy. Zany ny ray. Fa Jesosy laza mihitsy hoe aza mety atsona ho rainareo. Ary aza misy ho atsonareo ray atao tany. Tsy midika zany akory atao fitsinitsina ny dadanao rehefa tonga any an-trano ianao. Dadanao ihany. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Misy zany hoe dada dada. Atsao ny rainao sy ny reninao. Rainao iny dadanao. Raha dadanao niteraka anao nataonao dada dia tsara. Rainao. Misy taona zay nitory tery Mbomangakely. Toerana kelikely zay evangelika. Mbola ao anatin'ireny fombafomba sy ny dima sy ny sisa ireny. Tory tany zay. Tao ty aoriana kely miantso anahy foana le mpitondra tany. Atsony dada fotsiny. Atsony dada fotsiny. Ahoana raina atsona dada. Ianao mihitsy ny raiko hoe. Tsy. Raha za koa amin'izany ny taitaitra dia ahoana anaka. Mianao.
Dia be da be ny lavo amin'izao fotoana. Satria ireo mpivavaka ireo, le mpivavaka ihany ke ny tena manimba zavatra. Le mpivavaka mihitsy ny tena manimba zavatra mandavo andreo. Misy ke pastera tena 5 mihitsy ny atombony. Misy tena apôstôly tena 5 mihitsy ny atombony. Fa ny sosoan'ny satana dia tonga amin'izay ty mpivavaka ty dia nantena nompo azy. Dia lasa datany ny hafarana. Tsy mipetraka raha tsy ambony tena toerana ambonimbony miaraka amin'ny kalape be sy ny fauteuil be. Ianao ery ambanimbany ery. Tsy zany le fivavahana. Tsy zany le fivavahana. Mitovy daholo zany ianao anaovana an'ity ohatra izao hoe mitory dia tory eto ampovoany eto ihany. Raha afaka nitory ihany hipetraka eto dia eto. Fa manjary tsy mahita ny hafa. Alleloia. Natao ny fizahan-toetra mba hampanetry tenanao. Dia hozy Davida soa ihany hafanam-pahoriana. Soa ihany hafanam-pahoriana mba hitako ny lalan'Andriamanitra. Be da be ny lalana lalovana. Be da be ny lalana ampandalovany tompo mba hahatonga tsirehare. Mba hahatonga tena hiafina. Mba hahatonga na tsirehare. Ny tefeny namboarina. Volavolaina. Mba hanomezana voninahitra ho an'i Jesosy. Ozy Jesosy. Rehefa vitanareo ny asa nasaina nataonareo. Dia ahoana? Ataovy jobily. Manaova rak-debe. Manaova famoriam-be vahoaka. Atsoiny journaliste. Alefaso any amin'ny tele daholo. Ahoana ozy Jesosy? Rehefa vitanareo ny nasaina nataonareo. Dia lazao hoe mpanompo tsy mahasoa ihany zay. Eno nareo manaraka video aloha zany. Ianareo pastera manaraka. Misy pastera manaraka ange any ambadimbadika. Misy manaraka ange ao aorianao e. Ianao koa mahenao zay dala torio. Rehefa vita ny nasaina natao, teneno hoe mpanompo tsy mahasoa zay. Ny tokony nataona ihany natao. Zay le izy. Zay le izy. Jesosy ke hampiasa anao e. Lazaiko anao zany. Jesosy aneho ny vonahany aminao e. Jesosy hikasika anao e. Jesosy aneho ny heriny aminao e. Fa efa nampitandremina ianao androany. Manetretena. Ametra tanana marary ianao dia ho sitrana ny marary. Hivavaka ho an'ny hafa ianao dia ho afaka ny hafa. Hitory ny fibebahana ianao hibebaka ny olona. Hitory ny famonjena ianao azo ny famonjena ny olona. Fo zao miafena tsy za io. Jesosy io. Manetretena ambany dia ambany. Halleloja. Mihira ianao tsara feo, manga feo. Halleloja. Misaotra Jesosy fa tsara feo le rahalahy, tsara feo le ranabavy. Fo zao miafena. Fa za manao club de fan. Iny fa mpira evangelika mahay mavita tsara dia etikety fanamposiny sisy ao dia lasa club de fan ny any. Aiza koa nisy an'izany. Club de fan an Jesosy ny ilaina. Ianareo rehetrarehetra fan an Jesosy, fanatrika an Jesosy. Mahay mitendry ianao, tsara be ny fiterenao. Voninahitra ho an Jesosy. Hidera ho an tompo, ankalazao ho an tompo. Zay ngely izy. Tsika fitahany devoly. Ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany. Anetry teny ianao dia anaiky fa Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Halleloja. Tandremo adinonao ny tompo. Zay koa ny androany. Tandremo adinonao ny tompo. Raha mamaky an'io Deutéronomie ianao dia misy teny tao hoe tsarovy izy. Tandremo sao dia adinonao. Vita ny kely 7 taona e. Vita. Hiditra amin'ny tany Kanana amin'izay. Ao amin'ny tany Kanana, tany tondra dronono, tany feno tantely. Misy arena kibony tany sy ny maro isan-karazany. Ara-panahy. Omeny tompo anao koa fitahim-panahy rehetra. Meny tompo anao ny fahasoavana rehetra. Ara-pivelomana. Meny tompo anao ny fitahiana. Meny tompo anao ny fanasoavana. Tsy problema amin'i Jesosy mamea an'izany. Gratuit izany. Fa zao manetretena feno. Ary aza adino Jesosy. Aza adino Jesosy. Ahoana fomba nadinoana an Jesosy? Lasa mirehare. Adino zay Jesosy. Ahoana fadinoana an Jesosy? Tsy dia mivavaka tsony. Adino zay Jesosy. Ahoana fadinoana an Jesosy? Tsy ampy tenin'Andriamanitra. Adino zay Jesosy. Satria tia Jesosy. Vavaka dia eo amin'ny Jesosy. Adino zay. Tsika olombelona nefa tsy manadino mihitsy. Adinonao ve ny misakafo ao anatin'ny ray andro? Vitsy angambany ataoko hoe manadino. Tonga ny amin'ny 7 maraina sakafo. Tonga ny amin'ny atoandro 12 latsaka nona sakafo. Tonga ny amin'ny 2 sakafo goûter eny tena manginy fotsiny. Ahoana tsy adinonao mihitsy ny ara-nofo? Maninona ny ara-panahiny ataonao tsy zarizary? Adinonao ny tompo. Ahoana moa raha adinon'ny tompo mametraka an'io masoandro io amin'ny 7 maraina? Adinoko no lamesaka an'ilay masoandro. Taraiky eo anao. Marina e. Soa tompo fampamindra fo amintsika, tsika reto ke adaladaly. Marina e.
za ty adaladala raha io nadiny tompony landefa oksizena adiniko ohatra ny nanadinonao ny vavaka ohatra ny nanadinonao namaky teny de mba adiniko koa mody atao siapotra 5 minutes eo anao tandremo za misy fotoana eo ampatoriana rehefa tokony hivavaka misy loha tena lasain'ny tompo matory matory misy fotoana tena lasain'ny tompo vavaka fa tena misy manindry tena hoe de eo tena lasa tsy maintsy miady de teny amin'ny anaran' Jesosy hitsanganako aingana iarina rehefa tafafoa avy eo verina matory indray ty vavako ty eniko misy manaotro zao tena mitsakotsako ny vadiko sy eo akaiky eo tsy mahalala n'inona zaho combat ampaninao satria fa tokony vavaka molilozako matory adiniko ny tompo rehefa miarina eo tena sorena mihitsy hoe manirikiry aho io satana io nefa ny tompo nefa permettre io le fasokely fa matory io nge tsisy manindry anao zany raha tsy ny tompo nefa permettre de tairiny kely ianao de indraindray tsika tadaina dinao an Jesosy de zay koa ny ampiana ny fitsapana raha mirolona foana io de faly be de mety eny foana de adino Jesosy fa atao Jesosy misy le olona fa tonga am'izay cellule de prière fa tonga indray amin'ny fitoriana fa manino misy olana ao de miorona vavaka tsara marina sady isy mamorona ve za zay nge le tompo zay ny tompo fa tsara Jesosy tsy mandatsa era tonga ianao vavaka indray ianao ty fa misy problème tsy manao anao an'izany Jesosy avianaka inona problème tonga indray ianao ty mamaky ten'Andriamanitra fa misy olana ny olona mandatsa fa Jesosy tsy mandatsy zany raha lasaina pary Jesosy tsy mandatsy zany na niodina tena niodina lavitra lasa any amin'ny tena tsy haiko 4 kilometra rany ary ianao Jesosy mbola mijery ianao ohatra zao aizy ary izy zay miandro fotsiny izy tadidinao le zanakadala tadidinao fiainan'le zanakadala inge tsy teo ambaravarana ndray vao nanokatra hoe nahita fa ozy voalaza hoe voaterina davitra de tazany ray ianao miodikodina io tompo efa miandro foana aizy ary izy miandro fotsiny izy fa tsy ozy tompo diko fanany fahalohany fa tsy tonga fa ny tompo isan'andro ozy ny tefanao tsy hay migete mijery miandry tiany Jesosy ange ianao tiany Jesosy ianao ary tiany Jesosy de eo akaikiny eo ianao ahoana rehefa tany amin'ny Sahedeny tonga Andriamanitra anina andeha hiresadresaka amin'ny adama sy eva tonga fotsiny izy de andeha hiresadresaka de tsy hita adama sy eva satria nanota rehefa nanota ny zanak'Andriamanitra naratra ny fon'Andriamanitra nanao ny safodrano na misy olana na tsy misy olana ataovy mahafinaritra anao ny eo akaikin'i Jesosy na misy ady na tsy misy ady ataovy mahafinaritra anao ny eo akaikin'i Jesosy halleloia tsy mandatsa ho azy Jesosy fa lazaiko anao zany isaky mibebaka ianao de miverina foana izy 100 taonina ny fahotanao 1 milliard de taonina ny azy ny fahasoavana milatsaka aminao fotsiny hoe eny ary nanota ianao manatona ianao vita lamina ny amin'iny regle iny dao andeha indray misy zao sisy zao aza manota tsony iza no Andriamanitra oatra zany afa-tsy Jesosy raha makany amin'Andriamanitra hafa ianao asa fivalozana tsy mahazo mihinan-kanina aloha herinandro mofo tapaina fotsiny maraina zay le asa fivalozana de rehefa mibebaka de mody malahelohelo tarebe eo 2 minitra 2 minitra 2 andro gasy voatonga eo anao de avelan'ny tompo ny eloko ao sisy hoe mody manao malahelohelo hatramin'ny ariva fantatry Jesosy angesika tolo-botsitra ny famelan-keloko Jesosy tolo-botsitra vao miaiky ianao inny azy mbola tsy miaiky ary ianao efa mamela anao izy fa ianao fotsiny tsy manaiky le famelana nge de very ianao efa vonina tao foana nge le akazo le zanakadala le fotsy tsara indrindra efa vonina tao ny kapy efa vonina tao ny peratra efa vonina tao le ondry efa tao dada efa tao le zava-maneno rehetrarehetra efa pare ozy ny any avaratra efa pare fa raha tsy tonga tao le zanaka de ahoana tsisy inona tsisy inona
Inona zany ny ilaina? Hidiran'le zanaka sisa. Ny fahatongavany saina dia ny anatonany anatony. Zay fotsiny sisa. Fa voavita zay. Efa ohatran'ireny hoe le hitanareo le miditra anaty trano reny nanaovana surprise vao misokatra fotsiny varavarana surprise. Dia voaka daholo ny ballon joyeux anniversaire efa misy zavatra vonona atao. Fa raha tsy tonga atao mihitsy iny olona iny verimaina fotsiny le gâteau, ballon, le pitsipitsika reny. Verimaina fotsiny. Raha lasa anabavy sao dia verimaina fotsiny le zavatra efa homanina anao an-danitra. Sao dia verimaina fotsiny le zavatra efa atao ao anao. Ozy ny malagasy hoe afaka didy amin'ny fatana fa nandoro kitaitsy ny rehatra. Na koa hoe nanasa vahiny tsy tonga moa dia manino. Sady vokony no afaka didy. Ny ao an-danitra mifety foana na ho avy ianao na tsy ho avy. Zay fety foanako. Fa ianao tsy haiko na hiaraka aminay. Fa ny ao fety foana. Halleloja. Zavatra tsara be no mandobo anao. Misy fotoana nentin'ny tompo. Tena zany tena tsy hainao zavatra lazaina. Tonga dia rano mangano hoany tena ohatran'ny midina kely ohatran'izay le izy. Za zany ao anatin'le rano tena mandeha tena matsapa fiadanana be mihitsy ao anaty. Jereko amin'ny sisiny anankiroa misy hazo tsara tarehy be maniry. Vakiko ny baiboly avy eo. Tena nentinao tany amin'ity Jesosy. Nentinao tany. Ozy Paoly zay hoe tsy hay manazava azy. Tenin'olombelona. Fa mba andramo. Eny ny tompony mitarika. Fa tena ozy hoe tena mangano any, tena mahafinaritra. Tsy te hiala teo amin'le toerana. Tsy te hiala teo amin'le zavatra. Tena hoe misy fiadanana be, tena milamina be. Any an-danitra any raha lasa ny abavy, misy rano, misy hazo maniry, misy dauphin, misy liona. Sao dia verinareo fa fanahy fotsiny ihany. Fa iaina ohatrany eto an-tantsika fa iaina zavatra tsara be. Iaina tena malalaka. Tena hoe manam-piadanana, manam-fitsaharana. Tsy mamona aminay no amin'ny tompo ary tsy misy fahatantoka aho. Midira aho, miara aho. Andramoka izao fa tsara Jehovah. Sambatra izay rehetra mialoka aminy. Miandry fotsiny ny tompo. Voavoatra ny fanasana hozy izy ny baiboly. Fananasaina ny tsy tonga. Tanao, ny Andriamanitra zany misy zavatra efa vonona foana ao. Misy zavatra efa tsara foana ao. Voavoatra ny fanasana. Tsy tonga ny olona. Dana indray ary. Dana indray eny amin'ny Carrefour eny. Atsoy daholo ny clé maina, atsoy ny mandringa, atsoy ny jamba, atsoy ny boky, atsoy daholo. Fa le tena nasaina tonga tsy tonga. Ny jiosy io. Fa atsoy ny hafa firenena. Ho avy. Ianao anatin'izay raha lasaina bavy. Misy plasinao ao an-danitra. Misy plasy tsara be anao ao an-danitra. Misy sezanao ao. Ary isakafo fiaraka amin'i Jesosy tsika. Tonga dia latabatra ray lava be. Halleloja. Hitanao ry abakoka. Ahoana ny abakoka reny hoe na dia tsy mamotsina aza ny aviavy reny. Fina zavatra ny tena nitranga tao. Na tsisy vony aza ny voaloboka. Mandiso fanantenana ny oliva. Dia tantarainy abakoka anao ny zavatra nisy. Mahita ny joba indray. Ity joba. Nanahoana tamin'ny zavatra ny ainany reny joba. Mahaza ny reny. Tena mafy reny. Fa teo ny tompo noho ny fahasoavany. Halleloja. Mahita ny Davida mpanjaka ianao. Ahoana Davida? Mpanjaka tany amin'ny tanin'Israely. Ahoana zany nandresany Goliath zany? Io dia raha fahasoavan'ny tompo. Vato anankiray fotsiny nalefaka tonga dia maty Goliath. Halleloja. Mahita an'ireo rehetra. Mahita an'ry Josepha ianao. Ahoana Josepha na prime ministre anao ty? Dia ho Josepha hoe za tena mbola gatra nge za tao Egypte. Tsy mba namaly akory le mpiandry niaraka ny gadra tamiko. Fa avy eo lasa prime ministre. Tonga ry Jakoba, tonga daholo ireo rahalahako ireo nahafinaritra anahy. Zany kely izy. Iza koa ny tianao hitany. Hitanao zany Daniel zany. Ahoana ry Daniel zany hoe ao anaty lavaky ny liona. Mikombom-bava ny liona. Dia ho tantarainy Daniel anao. Tsy nafoy an'Andriamanitra hozy Daniel. Io fivavahako io mihitsy ny tena nanenjehany zalana. Fa za nandohalika rehefa tonga fotoana andoliana. Tratrany aty eny am-baravarakely io fa mbola mandohalika. Nalefa tao an-davaky ny liona. Mety eviteny Daniel efa mipararitra hiditra tao. Fa rehefa niditra tao hozy Daniel gaga kombom-bava fotsiny reto liona reto. Za mandehandeha eo. Dia tantarainy Daniel anao hoe le sito nampiakatra tao indray nohan'ny liona avy eo. Tsara nge zany. Vitanao ary Mikael,
sadraka sy mesaka sy abediny koa eo izy tela miaraka ray latabatra eo dia mety anao eo akaikiny eo nanahoana ny tany anaty laforo dia eo izy tsy narenamay zay ary nihira fotsiny tao jesosy teo akaikinay teo tsy vakinao nga tao anaty baiboly fa tsy mahay mboafo akory rika zay tao volonay raha tsy mahay tantarainy sadraka sy mesaka sy abediny go anao zany halleloia tonga ianao dia mahita amin'ny Paoly ty Paoly nafinaritra kosa aloha ry Paoly ny resaka azo fijaliana nampianarinao nafinaritra mihitsy ry Paoly ny fandehana anaraka amin'ny fanahy dia tantarainy Paoly eo zay nge tao ampigadrana gadrainy dralahy fotsiny zay nefa tsy tokony gadraina zay olona manana nationalité romane gadrainy fotsiny fa tamin'ny alina ozy izy zay sy iza mola nianaka tamin'ny tao amponja Silasy nanao louange zay tsisy gitara tao tsisy sono tao tsisy clavier tao tsisy chorégraphe tao hoe Paoly sy ny mpandihany ohatran'le atao amin'izao fotoana ianona sy ny mpandihany nefa ny olona tsisy mibebaka ny olona tsisy mandray famonjena fa ohatran'ireny spectacle reny azy fa mode evangelika fotsiny fa ohatran'rerarery fa ny Andry Paoly tsisy chorégraphe tsisy musicien tsisy niny izy tonga dia mira rehefa niry zay ozy Paoly ny ororo io tany io sokatra fotsiny ny fonja saika amony tena le mpiandro ny fonja hitako any koa iny mpiandro ny fonja iny dia mety miara mifampitantara eo izy halleloia dia indrindrandrindra Jesosy tsy ampivoany etsy i Jesosy iny ny rôle izy ny rôle dia ozy anao hoe enjana Jesosy teny tana fa tena tsapako foana ny fanombanao ahy sy ny fitahinao ahy tonga aty zay nge le mifalia ny fanantenany mba hoentiko kely any nge nareo mba tantaraina ohatran'izany mahafinaritra nge zany any tsisy tsony hoe andeha hiasa maraina miditra ny valo dia mirava amin'ny 1:10 alina reraka be isan'andro dia fety foana miara mandeha mitsangatsangana amin'ry Abrahama ataonao pikinika kely miara mipetrapetraka amin'ny Isaka ry Jakob ohatran'le olona taloha foana nresahako fa nareo mba tiako araka amiko tsika tany ambobao ahoana le ady ahoana le fitsapana ina le zatra nampitomany ianao bery ary ina le nampimonomonina anao ray andro ry ianao le tsy hita foana tavaraka etrany tsika halleloia zay ngely izy mbola tsara ny zavatra ho afy raha lasena bafy aza varina amin'ny eto tany mifalia amin'ny fanantenana ny eto vita ihany aza dininao ny tompo rehefa mitahanao izy aza dininao ny tompo rehefa manisy soanao izy aza dininao izy raha ao anatin'ny aty ianao tiako foana ianao Jesosy satria fantatry faliahany an-danitra any tsy miova raha tsy mijery ny hita zay fa ny tsy hita fa ny hita dia vetivety foana fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay mahatonga ny olona manota nge dia mijery ny hita izy solution de facilité te ahazo vetivety te havita an'izao te havita an'ry fa tsy mijery lavitra hoe raha manota inona ny efarako tsy miditra ny lanitra ny na makany am-piangonana foana ary na mivavaka foana ary na manao atidy foana ary surprise rehefa ho avy fa Jesosy any amin'rao ny lanitra fa le olona tsy hitanao niditra am-piangonana reny mihitsy reny ny hitanao tonga dia départ voalohana miakatra rehefa mitsokatra ao apetra ny anjely koralina mbola taraiky eo am-piangonanao pastera mbola mitory ny fiangonana nefa efa miakatra isy zany lazaiko anao fa isy zany mitady rakitra ny diakona mbola mitady any nefa fiangonana efa miakatra mbola ataonao ina ty rakitra tatadanao ty ny olona rehefa niakatra any an-danitra daholy halleloia dia hoy ny amaranako azy eo amin'ny Matio 5:20 indri ny mpapakatra ozy izy ndao tsika ivoaka hitsena mpapakatra mivoa hitsena mpapakatra mivoa ny fahotana mivoa tao amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba mivoa tao Babilôna mivoa amin'ny fitiavatena mivoa amin'ny lolopo ny tsy famelan-keloka mivoa amin'izay rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra andao tsika hitsenan'i Jesosy halleloia tsara ny tompo tsara ny tompo ary za tsy hiala aminy ifikitra aminy miankina aminy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ianao tsy hiala aminy
andehanao tsy ho reraka, andehanao tsy ho sasatra, hiazakazaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, anitsaka mainka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, anitsaka mianarana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpaminany sandoka rehefa tonga eo anatrehanao fatatrao zany ary elanao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Ary ameny lelany efa mahay ho anao Jesosy. Haleloia. Rehefa izary ianao, rehefa hitory ianao, rehefa misy olona tonga eo anatrehanao ka te hihaino ny filazantsara, hiteny ianao ary ny tompony ampiteny ianao. Maro ny olona nibebaka. Tanora maro eto. Mila tanora manaiky an' Jesosy. Mila tanora vonona ho an' Jesosy. Fa ny tanora amin'izao dia miazakazaka any amin'ny fahaverezana. Miazakazaka any amin'ny fahaverezana. Fa eto misy tanora ho ampiasain'i Jesosy. Eto misy tanora tiany Jesosy. Eto misy tanora tena vonona ho an' Jesosy. Napetraka ny tompo tato amiko sy tato aminay ny amoron'ny tanora. Raha mahatsiaro tanora ianao, dao ataontsika hoe 13 à 14 ans hatramin'ny 24 ans. Dao tsika hivory. Tsy hivory ianao chorégraphie, tsy hivory lalalalao, fa hivory anamasy tena hiaraka amin'i Jesosy. Hivory tena hiorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hivory tena hiterany tompo ary andeha hizaran'i Jesosy amin'ny olona rehetra. Raha vonana amin'izany ianao, raha kasihan'i Jesosy ny amin'izany ianao, dia mangataka anao hijanona rehefa avy eo am'raika amby folo rehefa hirava. Fa hiresadresaka kely tsika dia andamindamina momba an'izay. Aza matahotra ianao. Fa araka ny efa fotoana ohatran'izao eto foana, tsisy rafidrafitra zany, tsisy fombafomba zany, tsisy resaka volo zany. Jesosy ihany. Fa mila an' Jesosy ny tanora. Haleloia. Haleloia. Ho an'izay efa mihoatra an'izay taona izay, miaraka koa tsika miaraka amin'i Jesosy. Tsy havahana akory tsika. Fa miara-mandroso amin'i Jesosy tsika amin'ny fotoana eto, izay fotoana hafa. Ny ankizy madinika ny tompo koa hikarakara azy amin'ny fotoana. Izany vonan'olo tena ho an'i Jesosy androany. Tapa-kevitra ho an'i Jesosy. Tsy ho anahy, tsy ho ana fotoana, tsy ho an'olombelona, fa ho an'i Jesosy. Ho anao a Jesosy hoe.